Manantitra ny arabo mba pirarintsoana ireo tompolasy sy tompom-bavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Herinandro sisa no anatotsana ny fampelezan-kevitra hiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka kanefa ao anatin'izany dia miseho lany ny tsy fanarahan-dalàna na beresaka ny beso maro tokoa ny zavatra niseho androany satria ny filoham-pirenena dia miaraka amina kandida eny amin'ny kianja mihitsy ary dia miteraka resaka be izany toe-javatra izany. Ao anatin'ity vaovao ity dia aneho ny heviny ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara Ramatoa Olga Ramalason momba an'izay toe-javatra izay. Fa mialohan' izany aloha dia hoarahantsika ny tatitry ny dian'ny filoha nasional ny antoko tiako Madagasikara Ramatoa Marka Ravalomanana amin'ny fitetezam-paritra izay ataony ary tamin'iny lalam-pirenena fahafito iny izy no nanohy ny diany ary anisany nandalovany ohatra ny tany Antanivotsy ary dia toy ny mahazatra dia eo ny fampahafantarana ny kandida solombavam-bahoaka tolotry ny team K25 ary eo ihany koa ny filazana andreo foto-kevin-dehibe izay mahatonga ny fanentanana ny olona androtsaka amin'ny vatony ho an'ny kandida solombavam-bahoaka tolotry ny team K25. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Mano Randremalala. Miandrandra solombavam-bahoaka mendrika hitondra ny teniny eny amin'ny lapany Tsimbazaza ny vahoaka malagasy. Ny kandida solombavam-bahoaka tolotry ny team K25 no hitany maro fa mendrika amin'izany asa lehibe eo anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna eny Tsimbazaza izany. Anisany nandalovany ny filoha nasional ny antoko tiako Madagasikara Ramatoa Marka Ravalomanana ny tao amin'ny tanàna Niazolava ao amin'ny distrika Ambatolampy ary nanolorany raha teo ny kandida solombavam-bahoaka atolotry ny team K25 dia tsy izy zany fa itsy manavaka. Kandida azo antoka vita fiofanana manaraka ny vinam-piarahamonina avy amin'ny antoko team izay antoko namolavola azy. Dia ampafantatra anareo hoe tsy manavaka ny kandidatsika eto. Izy ihany manana maizazy izy, olon'Andriamanitra manana tsara, manan-kevitra izy. Dia hoy izy hoe hevitra io tiako tanterahana miaraka amin'ireo député, ireo maire, ireo olona miara-miasa aminy. Hevitra tsara avy amin'ny mpitarika, atao makany am-piara-miasa aminy eto nanasoavana vahoaka, zay ny hevitra tsara. Tondra n'ilay vinam-piarahamonintsika atao amin'ny société tao anatin'ilay manifesto izy, ilay hoe amboarina ny lalana, averina fandriampahalemana, atao izy ianarany ankizy, zay ny ety makeny. Misy 5% amin'ireo izy kandida avana Madagasikara. Dia zay lany izay lalàna atolotreny na le tolo-dalàna atao dia lany iny, zay mahavita ny lalana. Dia zay lalàna rehetra mba hahasoa vahoaka, zay ny olana iny. Isika hoe politika, izy fifidianana ho avy zany zay. Hoe politika, andrarao hoe fa tsy hidirantsika zany tsika tatsaha. Tiako Madagasikara atao antoko politika maharitra ela be izy. Tena napetraka tsara mihitsy ny structure na ny rafitra rehetra. Misy président, misy secrétaire général, formena aloha ny olona. Nalala tsara fa tsy teniteny fotsiny. Sy nitandrona dia daviko dia hoe anasoa vahoaka eto. Aza matiny fotsiny dia anakarena anana fahefana anana tsy zay hevitra. Ny kandida tsy manavaka kosa dia mahalala tsara ny zavatra iaina am-ponina ao amin'ny distrika Ambatolampy toy izany ohatra ny zesika izay efa nambara fa nahitam-baolana amin'izao fotoana izao. Zavatra anankiray mamparary ny tantsaha dia iny resaka omby iny dia ny anankiray monsieur le président hialana amin'ny fahantrana satria isika tsy hanolotra raha mitady trondro ny olona anankiray araky ny teny satria isika mahay makatahaka ny ataon'ny any ivelany dia tsy trondro ny mena azy fa arato mandeha tsikaraka aloha zany. Ka eto président matatsara ny mabetsaka ny aty dia le zeziko mampimenmenina satria sady lafo ny tsy misy dia efa misy teknisianina sy toerana lehibe ananganana orinasa namboarana zezika ho aparitaka amin'ny tantsaha vidiny mora dia mora. Dia ny antoko tiako Madagasikara manao amin'izany tokolasy tokovavy. Antsika ny mieritreritra aiza diso safidy amin'ny fafito amin'ny 20 volana Mey io. Fidio
tsy manavaka fa tsy manombo tananareo kotiako Madagasikara makasitraka tompolasy tompobavy fa ho an'ny vahoaka natany fotsy indray dia resy lahatra fa indrina izay kandida natolotry ny tima makavaintsainky no mendrika hitondra ny teniny eny Tsimbazaza amin'ny heriny anio rahateo ny fifidianana solombavam-bahoaka ka ametraka an'izany ho zava-dehibe ny vahoaka natany fotsy. Heriny androany 7 Mai ny fifidianana zay solombavam-bahoaka ty amin'ny distrika ary eto amin'ny distrika manera Madagasikara hoe la zao ny olona tanàna eny amin'ny fokotany hoe andao fidinindrina fa président Navanomana nametoky fidio ndrina zay ataontsika député solombavam-bahoaka ty numéro 4 fantatra fa afaka anao zay tena ampandrosoana sy amadihana ny tantara ny atao fotsy ty tamatokina anao. Tsy maintsy jerena ny olona mahavita sy azo antoka ary azo itokisana satria andraikitra lehibe ny asan'ny solombavam-bahoaka nanome toky indrina kandida solombavam-bahoaka tolotry ny tima makavaintsainky ao amin'ny distrika natany fotsy fa tsy andrara kilombiandoha. Andaotsika mba irahina toboky zay ny atsoatso nataoko taminareo fa raha anampy azy iny ray aman-drentsika iny ka tsy anampy anareo tsisy zava-bitatsika eto fa jereo ny olona tokony havita jereo ny ray aman-dreny afaka manavitra atsika nametraka izy anao an'izany solombavam-bahoaka zany isolo vavanareo eto amin'ny distrika natany fotsy zay efa nataoko nanomboka hatramin'ny 3 ka hatramin'izao tsy saraka tamin'izao olona zao satria fatako ny fitiavana eny tatsato plasena sykivavy atainisany ary andaotsika mba irahina hoe fidio amin'ny fitambiroapolo meo avy zao larana faefatra kandida azo antoka ary indrindrindrindra matahotra an'Andriamanitra zay tena zava-dehibe mila olona matahotra an'Andriamanitra tsika ary mila olona mitsinjo vahoaka akaiky ny vahoaka ka aza miala amindriny etsaka ny hevitra mifamoivoy etsy sy aroa fa mazava ankehitriny ary resy lahatra ny vahoaka fa ny kandida solombavam-bahoaka tolotry ny tima makavaintsainky manerana ny nosy mihitsy no azo antoka sy mendrika hitondra ny teniny izany vahoaka zany eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Amin'ny fahafito amby 20 ny volana May avy zao fidio ny kandida avy amin'ny antoko tim K25. Eo amin'ny tontolon'ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany dia araka ny fanambarantsika teo herinandro sisa no ahafahana manantanteraka ny fampelezan-kevitra hiatrehana n'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay araka ny voalaza ao anatin'ny lalàna. Mandritran'izany anefa dia miseho lany ny fandikan-dalàna etsy sy aroa ary marobe ny fitarainana ary tsy vitan'izay fa dia hita baribary izay fandikana ny lalàna izay. Raha tamin'ity androany ity dia niteraka resabe hoy isika ny fidinan'ny filoham-pirenena mihitsy ankianja izay tieny niaraka tamin'ny teny ny kandida solombavam-bahoaka mazava tsara ao anatin'ny lalam-panorenana fa tsy azo afangaro ny asana antoko sy ny asa filoham-pirenena. Naneo ny heviny ary ny sekretera général ny antokotiky Madagasikara Ramatoa Olga Ramalason nanolona n'izay toe-javatra izay ho arahantsika avy hatrany izany fanazavana izany. Amin'izao fotoana izao dia tsy takona fenina takany vaiakandrina mihitsy ny fandikan-dalàna ataon'ireo mpitondra firenena mpitondra eto amintsika ny amin'ny ty fampelezan-kevitra tsy mandeha amin'ny tokony izy ity amin'izao fotoana. Efa ny teny ihany zahay herinandro lasa izay ny zavatra tsy mety indrindrindra moa mahakasika izay tsy fanagan-dalàna zay any amin'ny faritra any ary hitapoko hitam-pirenena izany fa raha ny zavatra hita androany aloha zany dia tena sady mampalahelo ny mahamenatra satria ny olona any amin'ny fakatampony ambony any amintsika mihitsy eto amintsika mihitsy no manao zany fandikan-dalàna izany ary indrindrindrindra tsy manaja ny lalam-panorenana
tsy mamenatra no miteny an'izany a satria zavatra hita izany raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny zavatra hita teo amin'ny boriboritany fahatelo anio ny filoham-pirenena mihitsy no milahatra miaraka amin'ny candidat solombavam-bahoaka izay midika izany fa nampiasa ny sariny izy teo aloha nampiasa ny sariny ny anarany izy a amin'ny anarany atoko izay atao hoe fanarotapahefana ihany aloha zany raha ny HCC mandinika tokony tsy azo atao ireny dia izao nefa le izy a miopefy satria dia izy vata tenany mihitsy no miseho fa tsy sary intsony miaraka amin'ilay candidat na inona antony mety laza manko ny candidat hoe afaka miasa ny filoham-pirenena ary manatateraka asa azo ny atao mihitsy manatateraka asa fa ao anatin'ny fotoam-pifidianana angentsika izao ka tsy tokony mihitsy miaraka amin'ireny candidat solombavam-bahoaka ireny satria misy fiatraikany be da be mihitsy ireny amin'ny fifaninanana izay atao indrindrindrindra moa eo amin'ny mpifidy influence de vote izy ny fiteny amin'ny teny frantsay ary misy atao hoe fanerenan-kolaka ihany angambany amin'ny mpifidy ny filaharana miaraka amin'ireny candidat ireny amin'izao fotoana ka eto zany dia milaza hoe tsy ara-dalàna ireny tsy manaraka ny lalam-panorenana ireny ary raha jerentsika ny lalam-panorenana ao amin'ny 770 dia milaza mihitsiny fa ny filoham-pirenena ny filoham-panjakana dia tsy afaka mampifangaro ny asa maha-filoham-panjakana azy sy filohana toko azy raha eto ambanimasoko eto zao ny voalazan'izay article 49 zay mialatsiny moa fa amin'ny teny frantsay izy ity fa mora raisina ihany ao amin'ny constitution article 49 zany dia milaza mihitsy hoe les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute activité au sein d'un parti politique, d'un groupement politique. Toute violation des dispositions du présent article, constatée par la Haute Cour constitutionnelle, constitue un motif d'empêchement définitif du président de la République. Hitatsika koa amin'ny loi organique 2018-008 article 57 ihany koa izay mahakasika ny fampelezan-kevitra zany amin'ny fifidianana fa ny administration zany tokony tsy hitanila ary tokony anajan'ilay atao hoe principe de neutralité ny chef de l'État eto amintsika chef de lehibe indrindra amin'ny administration angamba zany dia tsy tokony hanao an'izany hoe fampelezan-kevitra zany mety tsy fampelezan-kevitra mivantana le izy fa hita eo akaiky mihitsy ange ilay candidat dikan'izany manao fampelezan-kevitra ny candidat tsy ny sary no hitana hoe reny afisy reny fa le candidat mivantana mihitsy no tonga dia hita eo izy tenany izy vatany tonga dia midika zay fa fampelezan-kevitra na mivantana zany na ankolaka ka hoy zahay zany hoe tsy mety ny zany filohan'ny république zany tokony ray aman-dreniny malagasy rehetra mijanona neutre tsy miandany amin'izany izy ary tsy mitanila tokony ary izy ray aman-dreny no modely amin'ny atao hoe fijerena ny olom-pirenena rehetra mahakasika izay hoe fifidiana zay fampelezan-kevitra ary manoro ary fa tsy hitanila tahaka izao hitatsika eo amin'ny sary na tany amin'ny toeran-kafo zany na tany amin'ny faritra tany fa ny sary ny filoha mihitsy miaraka ihany koa amin'ireo candidat hita zany tany Beducatsimo hita zany any Ambatoboeny ary fiarahana amin'ny candidat moa dia efa tsy takona fenina intsony fa tany Tsiromandidy teo amin'ny boriboritany fahatelo miaraka mihitsy amin'ireny candidat reny voalaza angamba fa hoe nanao ny asany izy efa voalaza koa fa mandritry ny fifidianana tsy tokony atao ny fitokanana na koa fanaovana hoe activité
politique activité politique an'le satria miaraka amin'ny candidat zany a na fanaovana andreny hoe ino moa sy teo flancena andreny hoe puce électronique puce no miaraka amin'ireny candidat reny de efa fanambarana sady zany a fa misy activité politique ankolaka ao ka zay no mahatonga anay hoe tsy mety tanila le izy a ary misy fitongilanana ao a ary indrindrindrindra misy fiatraikany any amin'ny fifidianana izany zavatra izany eto azany de amin'ny mahatiako Madagasikara anay dia manao antsoavo ihany mbola mamerina ny antsoavo amin'ny CENI zay tokony hoe ametraka ny balizy ary indrindrindrindra moa eo anivon'ny HCC mba hampiarina ireny article voasoratra reny satria atao inona moa ny lalàna raha tsy ampiarina ka io article 49 amin'ny constitution io amin'izao zavatra mitranga zao zany de tokony azo ampiarina tsara mihitsy satria manjary misy fiatraikany amin'ireo mpifaninana lasa tsy lalao madio tsony no atrehantsika fa ohatra ny eny ambony terrain io ny atao hoe ny arbitre miditra tsehatra mihitsy mitanila amin'ny ekipa anankiray. Eo amin'ny fampelezan-kevitra ihany manana candidat solombavam-bahoaka atolotra ny dimy makavaintsaingy ao amin'ny distriktan'ny Betioky Atsimo. Tsy izany fa i Erzaka candidat izay nahazo fiofanana izy ary efa masaka tsara ara-potikevitra teo anivon'ny antokotiky Madagasikara izay namolavola azy ary dia apiatra an'izay nampiofanana taminy izy rehefa tonga eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Eo ihany koa ny resaka etika. Candidat miavaka i Erzaka ao anatin'ny distriktan'ny Betioky Atsimo ary tao anatin'izay fampelezan-kevitra zay dia nitety an'ireo commune ao amin'ity distriktan'ny Betioky Atsimo ity izy nandresy lahatra ny mpifidy. Lorette Berton no mitondra amintsika ny vaovao. Ray aman-dreny mahavita raha magnanga zay agny fa io tsy mivaha. Sy magnavakavaka io na iza olo nianatra sady ampy teknika. Tsy matahotsy masomena no adversaire lehilahy say mijoro hiaro distriktegna. Mandroso Betioky fa iaraha malala Erzaka rolahy ro mahakarakara. Lahaiko baba fa isy andimbanao agny afara fa nisy vitanao lay mipetraky ho tantara. Resy lahatra tanteraka ny vahoaka ao amin'ny commune jiaby ao anatin'ny distriktan'ny Betioky fa i Erzaka Ramanjaka Miadana izay candidat ho solombavam-bahoaka natolotry ny team 25 no fidina amin'ny 7 ny volana meo avy izao satria izy irery ihany no afaka hiady ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka izay ho soloiny tena. Anaky Betioky candidat Erzaka vony hialo ho an'ny tombontsoa sy hitondra fampandrosoa ho an'ny distrika izay misy azy. Lahara-pahameana ho an'ity candidat natolotry ny team 25 ity ny hamongotra ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin'ny distriktan'ny Betioky Atsimo. Ao amin'ny laharana fahatelo no misy azy ao anatin'ny bileta tokana ary io laharana fahatelo io ihany no asiana lavitondro na marka rehefa tonga ny Alatsinainy 17 ny volana meo avy izao ho an'ny olo-pirenena ao anatin'ny distriktan'ny Betioky Atsimo. Zaho zanagnareo, zaho zafinareo, tsy ndaty hafanareo ny raho fa tiny boaty razako baka borodia. Eto nareo ny liste numéro voalohany tsy numéro faharoa tsy ere numéro fahatelo igny ie. Io zany nareo mametaky petatondro na mametaky isay. Zay zany ty fiangaviako anareo. Ampionareo zaho, ahafahako manantanareo. Toagnonareo zaho, ahafahako manoana anareo. Zaho afaka mitondra dietetanareo rehefa tonga député de Madagasikara aty Betioky Atsimo. Nanaporofon'ny poniny Betioky Atsimo ny fahavononany hanoana sy hampandany ny Erzaka Ramanjaka Miadana izay hany candidat tokana natolotry ny team 25 amin'ny distriktan'ny Betioky amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao dia tome fiolona izay commune jiaby no tsy dian'ity candidat ny team ity nandritra izay 2 herinandro nanombohan'ny fampelezan-kevitra izay. Manana tombony manokana ny candidat avy amin'ny antokotiako Madagasikara satria vao ny alohany nanombohan'ny fampelezan-kevitra dia efa nahazo fiofanana izy ireo
ary toy izany fiofanana izany rehefa amperinasa eny anivony lapan'ny Tsimbazaza indray ireto kandida ho solombavambahoaka avy amin'ny team K25 ireto. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May avy zao fidio ny kandida avy amin'ny antoko team K25. Fa ny kandida Rambosalama Emilien izay atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany faha-efatra dia tsy manao ambanin-javatra mihitsy ny tontolon'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Omaly ary no nanatanterahana ny famaranana ny antsoina hoe tournoi Fraisakina izay no karakarain'ny kandida Rambosalama Emilien hoy isika izay atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany faha-efatra. Toy izao ny tati-baovao momba an'izay hoentin'ny Laurette Berton sary ny Mathieu Prince. Tontosa omaly alahady fa 7 ny volana May ny famaranana ny lalao tournoi Fraisakina ho an'ny ambany tanàna izay narahany fanolorana amboara ho an'ireo ekipa nandray anjara sy ny voaka-pandresy. Ny kandida Rambosalama Emilien no nanoana ity hetsika ara-panatanjahantena ity. Tafiditra indrindra amin'ny vinam-piarahamoniny antoko tiako Madagasikara izay fanomezan-danja ny tanora izao hetsika izao. Hoy ny kandida ny team K25 solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany faha-efatra Rambosalama Emilien na Irambo. Ity amin'ny fatra iva matsy betsaka ny tanora ary tojiny tao hoe tsy fiasana zany dia zay no natonga ny kandida Rambosalama Emilien kandida tokan'ny team tonga ny laharana faha-efatra eto amin'ny boriboritany faha-efatra ny sponsorisé an'ity tournoi ny Fraisakina eto Anosy ity proof zany fa manana ny lanja misy azy ny tanora ety amin'ny boriboritany faha-efatra zay tanora ho avin'ny firenena. Nomena tombony manokana ny tanora teny ambany tanàna tamin'ny andro ny alahady io. Izy ireo izay matetika din'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ary maro tsy anasa. Ho fitaizana azy ireo tsy hivily amin'ny fakapanahany zava-mahadomelina sy ny hatsaratsy ihany koa no isan'ny antony ho iatrany ny kandida avy amin'ny team K25. Tiako Madagasikara ihany misa manao fikarakarana fifanana loatra zao manolotra ombo mifa manolotra ondry manolotra kopy ary olotra baolina ho an'ny tanora eto amin'ny boriboritany faha-efatra. Anamafy ny fihavanana sy fankatiavana ety amin'ny faritra iva izay raha malala fa betsaka ny tsy anasa ozy ary matetika ndraindray tsy misy an'izao dia lasa mirona any amin'ny zava-mahadomelina ka zay zany naton'izao tournoi izao mety nahitazana ny tanora izay manana ny lanja tokoa aminay ato amin'ny atoko tiako Madagasikara. Tsara marihana fa ny lisitra tarihan'ny Rambosalama Emilien irery ihany no antokana misy olo-tena ny antoko sy vovonana team K25 ao amin'ny boriboritany faha-efatra amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Ny laharana faha-efatra izay ao anatin'ny bileta tokana ary io laharana faha-efatra io no asiana marika rehefa mandatsa bato amin'ny Alatsinainy fa 7 ny volana May avy izao ny mponina ao amin'ny boriboritany faha-efatra. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May avy zao fidio ny kandida avy amin'ny antoko team K25. Fa ny kandida solombavambahoaka atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahadimy izay lisitra tarihan'ny fetra raha ny naina dia tsy manao ambanin-javatra ihany koa ny tontolon'ny tanora. Omaly no nanatanterahana ny fizarana ny fankasitrahana ho an'ireo izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana fanatanjahantena izay no karakarain'izy ireo no tanterahana teny amin'ny kianjan'ny Analamahintsy Cité. Laurette Berton no onde rahantsika hitondra an'izay vaovao izay. Notolorana amboara sy fanomezana ireo ekipa efatra voalohany tamin'ny lalao basketball sy ny ekipa roa voalohany tamin'ny lalao tsipy kanety be tamin'ny ilay hetsika ara-panatanjahantena izay no karakarain'ny kandida fetra sinaina tao amin'ny boriboritany fahadimy. Omaly alahady no nanatanterahana izany tao aoriany lalao famaranana tournoi basket ny aona ny fokotany Ambatobe miakanjo mena tamin'ny fokotany Analamahintsy Cité miakanjo mavokely amin'ny sary. Tafiditra amin'ny lahara-pahamehana ho an'ny kandida ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahadimy ny fanomezan-danja ny tanora sy ny fanatanjahantena. Vita soma tsara moa iny lalao ary izahay sy kandida antiako Madagasikara laharana faha-efatra izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara eto amin'ny boriboritany fahadimy solombavambahoaka
no nanatanteraka izany na izany nefa dia isaoranay manokana eto reo nandray anjara rehetra tamin'ny fikarakarana tao ihany koa reo mpijery zay tonga marobe ary ireo tanora rehetra nandray anjara tamin'izany lalao zany isaorana ihany koa nefa reo tao amin'ny atao hoe vétéran satria nisy ireo tao amin'ny solontenany masovo amerikana dia tao ihany koa ireo vétéran ny taky bebe ka dia isaorana daholo ny rehetrarehetra zay nandray anjara manarak'izay ny fampielezan-kevitra dia mitohy mbola misy ny herinandro eo alohan'ny fifidianana ka dia mbola manentana antsika tsy mitsahatra manentana manao hoe fidio ny laharana faefatra candidat antiky Madagasikara any nahazo tsodrano tamin'ny président Ravalomanina dia tarihany Fetrasinaina laharana faefatra eto amin'ny boriboritany fahadimy. Manamafy hatrany ny fahavonona ny ady ho an'ny tombontsoa ny vahoaka eny fotony ny candidat ho solombavam-bahoaka natolotry ny team ka 25 amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Tsy tokony isalasala araka izany ireo olom-pirenena feno taona jiaby anefa ny adidiny amin'ny alatsinainy fa 17 ny volana May ho avy izao ary ny laharana faefatra ao amin'ny bileta tokana ihany no fidiana ho an'ny boriboritany fahadimy. Adidiny olom-pirenena tsirairay feno 20 taona mandeha mifidy ka eto ny tena anay satria efa herinandro eo sisa higadona le fotoam-pifidianana dia manentana antsika rehetra mba ho tonga hifidy araka lanzaiko teo hoe adidy masina io mifidy io ary aza eritreretiny hoe raha ianao veny tsy mifidy dia anova zavatra tena zava-dehibe ary masina iny safidinao iny koa manentana antsika rehetra mety nisy ny kivikivy mety nisy ny dongodongo satria hoe ohatra ny diso fanantenana tamin'ny fifidianana farany filoham-pirenena iny kanefa mahazo matoky ianareo fa anao zay tratry ny herinay izahay mba hiarovana ny safidinareo izany fantatsika tsara amin'ny teny frantsay hoe élection de proximité ny fifidianana solombavam-bahoaka zany hoe tena manakaikikaiky kokoa ny vahoaka zany ny fifidianana solombavam-bahoaka dia ohatr'izay ihany koa ny fanaraha-maso tena tsisy anaiky tandrevaka mihitsy eto tena tsisy anaiky alabato mihitsy eto ary manaiky antsika rehetrarehetra ihany koa samy andray andraikitra makasika an'izay izay candidat moa zany dia mazava ho azy andray ny andraikitra izay ary tsy anjara-kilombiando. Tsy ahivina fa nitondra fialam-boly ho an'ny mponina tao amin'ny fokotany Analamahitsy Cité sy ny manodidina inihetsika ara-panatanjahantena no karakarain'ny candidat ny team ka 25 tamin'ny alahady fa 17 ny volana May lasa teo iny. Santatra Bavarano ireny fa ito ny fijerena manokana ny tanora sy ny fanatanjahantena rehefa tafapetraka somatsara eny anivon'ny antenimera-pirenena ny candidat Fetrasinainy. Podro no tanjona amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao ho an'ny boriboritany fahadimy izay manana ny candidat avy amin'ny team ka 25. Amin'ny fa 17 ny volana May ho avy izao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team ka 25. Fa araka ny fanambarantsika tany amin'ny fiandohan'ny vaovao dia niteraka resabe androany ny fidinan'ny filohan'ny repoblika kianja mihitsy niaraka tamina candidat solombavam-bahoaka izany ary nalolan'izay indrindra dia maneho ny heviny ny secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara Ramatoa Olga Ramalasan rehefa vonona moa ny sary dia ho arahantsika eo izay fanehoan-kevitra izay fa taorianany fampetsona izay natao ireo solombavam-bahoaka izay anatanteraka fanaovatsiny teo amin'ny resaka hoe tokony nomena dia fantatra zao fa ny 17 isanjato n'ireo candidat manerana ny nosy ihany no nanaiky anao an'izany sony izany. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao sarin'ny Tahiry ny aina Ranariny Rina. Tsy vitsy tamin'ireo candidat solombavam-bahoaka manerana ny nosy no nametraka fisalasalana sy tsy nanao sony mihitsy aza ilay tokony homena. Diny izay narafitra mba hifampifehezana ao aloha sy mandritra ary ao arian'ny fifidianana. Antony iray nametrahan'ireo candidat ireo ny fisalasalana ny ataony antoko sasany milaza fa miaradia amin'ny fanjakana ka mandika lalàna toy ilay nitranga tao am-pefandriana avaratra. Nosoloana daholo ny ratsamangaiky ny seni fa atahorana tsy hampandany ny candidat miankina amin'ny fanjakana. Ny chef Sisco, ny chef distrika terena hampandany ilay candidat IRD ampitahorana famondratoerana mihitsy raha tsy manaraka ny baiko. Tsy nisy afa-tsy 17 isanjato tamin'ireo candidat ihany tokoa mantsy no nanao ny soni. Ka rehefa natao izy iny dia saika voatety ny farim-pifidianana rehetra. Nisy ihany ireo farim-pifidianana izay vokatry ny fahalavirana dia tsy voatety teo misivy eo ry zareo ohatra ny any amin'ny faritra Melaka iny ny any Marolambo sisa. Fa rehefa natao ny atotanisa dia teo amin'ny
3 sy 500 am'ireo candidat 10 sy 700 zany nanao sonia zany hoe rehefa atao amina salanisa dia nahatratra Vaovao Mbs isanjato eo ny candidat manerana Madagasikara no nanao sonia le tokony mena tsara ny manamarika fa ny vehivavy no tena narisika tamin'izy io nahatratra tany amin'ny 3 isanjato tanoany ireo candidat vehivavy no nanao sonia. Tsara ny mampahafantatra fa anisany nametraka ny fisalasalana tamin'ireo candidat ihany koa ny fizotra n'ilay dinana rafitra nandritra ny fifidianana filohampirenena farany teo satria ny arahana hita tokoa ny tsy fanarahan-dalana maro niseho tamin'ireny izay tsy nisy nandray fepetra na ny seni na ny fanjakana. Tsy lalana ihany koa ny tokony omena fa fampatsiahivana ny soatoavana mahamalagasy fotsiny ihany. Tsy misy araka izany ny fanasaziana fa fanaraha-masy fotsiny ihany no atao. Tsara ny manamarika fa izy iny zany tsy manana force de loi zany hoe hanasazy tsy ny hoe sinsisa fa iarahantsika malala fa misy ireo ao anatin'ny code pénal tsika mazava tsara ohatra hoe manao fanaratsiana olona na manimbazimba olona. Tsara ny manamarika fa tsy nisy tamin'ireo candidat no niterena antoko fa antsitrapo tanteraka. Nisy tamin'ireo candidat tao anaty atoko tokoa mantsy no nanaiky anao sonia nisy ihany koa tsy nanaiky. Eo amin'ny trangam-piarahamonina eto Andrenivohitra ihany dia azo ambara fa be loatra ny aitrano satria ny farany herinandro teo dia aitrano robe izao indray no nitranga. Ny anankiray teny Ambalavao Isotro izay namoizana lehilahy anankiray tokony ho 50 taona, ny anankiray kosa teny Analamahintsy teny. Manoloana an'izany dia manao antsoaviny amin'ny tokony hitandremana hatrany ny eo anivon'ny mpamonjy vonana ny pompier manazava ary ny pitarika nyity pompier etsy Tsaralalana ity ny commandant Ramanoara Franky. Zavatra nitranga tamin'ny farany herinandro moa zany dia nisy fitrangana tranomahy Rososina ny ray tranga zany teny Ambalavao Isotry sy Analamahitsy ka noho ny fahainganany antso izay nataon'ny mponina zany sy indrindra ihany koa ny fahakingan'ny mpamonjy voina amin'ny fehiny hafa dia isaorana ny tompo fa fotoana vitsy dia voafehy ny afo na tany Ambalavao Isotry na teny Analamahitsy. Ny teny Ambalavao Isotry moa zany dia nisy namoizana aina anankiray noho ny fahaseporan'ny rangahy anankiray 50 taona tao anatin'ny setroka dia izay no antony tsy nahatafavoaka azy tao anatin'izay lozany tranga izay. Fa ny tiana tsindriana dia ny hoe rehefa aingana ny antso dia afaka mandray andraikitra araka izay azo atao ny mpamonjy voina dia tsara ny vokatra eo amin'ny famonjena voina sy ny fananana. Lara-pinday moa zany dia ny mahazatra ihany 700 no atsoina rehefa iantso ny mpamonjy voina izay sady tsy andoavam-bola na ny sarany indrindradrindra ny asa-pamonjena izay atao. Ny hetsika izay miandry anay zany ny akaiky indrindra dia eo aloha zany ny fampandriana fahalemana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Eo ihany koa ny Pentecoste Irendoza, eo ihany koa ny fetin'ny 20 Jona ka am'ireo 3 tota hetsika lehibe reo dia consigné daholo ny mpamonjy voina rehetra. Rehefa tonga zany ny amin'ny herin'ny anio ny alatsinainy fa 7 ny volana May dia afaka saina tsara ny mpandatsabato ny amin'ny olona toy inona no mendrika amin'izany toerana isy solombavam-bahoaka izany. Fa eo amin'ny resaka fanoranan'olona makany ivelany dia mbola misy ihany izy io amin'izao fotoana izao ary fantatra ary zao fa vehivavy anankiray izay 12 taona no nosamborin'ny polisy avy eo amin'ny service des enquêtes spécialisées tany amin'ny seranatsambon'ny Mahajanga ny 15 May 2020 sy 2000 lasa teo. Ny fihetsika hafahafa sady tsy mahazatra eny am-piaingana eny Antseranany eny no tsikaritry ny polisy tamin'ny fotoana io
ka niantombohan'ny fanadiadiana fantatra tamin'izany ary fa anatitra vehivavy malagasy roa andeha hoany amin'nosy Komoro ity vehivavy anankiray voasambotra ity. Voalaza tamin'izany fa vehivavy andeha hiasa any Arabia Saoudite ireto vehivavy roa ireto ary any Komoro izy ireo no andray ny sidina hiazo any Arabia Saoudite. Nandritra ny famitorana ihany koa navantarana fa efa tambazotra voarindra mihitsy no manao ity fanondranan'olona ity. Hafana avy any amin'ny farana zany avy any amin'ny faritra ary dia hiakatra eto Antananarivo ireo vehivavy malagasy izay liana amin'izany asa nivelany zany. Misy ny mampiatrano eto Antananarivo ary mandritra ny fikarakarana ny taratasiny dia eto Antananarivo izy ireo akana vola hatrany amin'ny 2,3 ariary isan'olona aterina ny Mahajanga indray avy eo hiazo ny nosy Komoro. Ary efa misy olona hafa indray any mandray sy mampipita azy ireo any amin'ny toerana izay alehany. Natolotra amin'ny fitsarana androany ity vehivavy voasambotra ity. Izay ny momba niny fa misesisesy ihany koa nitrangana tsy fandriampahalemana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Raha ny teto Andrenivohitra dia tany amin'ny faritra Katsirabe indray zany dia nanjaka ny alatra moto ary raha ny hoe ny teto Andrenivohitra ny tena nahitana ny alatra moto io dia anisan'ireny ny teo Andavamamba ary dia mpangalatra moto anankiray zany no tratran'ny polisy avy eo amin'ny CSP 4 vaovao hoarahantsika eo amin'ny tatitra ataony Noro Fitiavana rindra-tsara ny Mathieu Prince. Faritra mafana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana raha iny faritra Andavamamba sy ny manodidina iny. Saika ho isan'andro no andrenesana vakitrano sisinto mahery fa indrindra trangana alatra ao Andavamamba. Tamin'ny farany herinandro teo zao mpangalatra moto iray indray no tratry ny polisy mpanao fisafona avy amin'ny CSP 4 ny aliny 7 Mey 2024 teo. Araka ny loharanom-baovao azo, ny roso avy hatrany tamin'ny fisafona ny polisy raha vantany naray ny filazana moto very. Tamin'ny fisafona nataon'ny polisy, indrindra no nahatrarana Ambodiomby, lehilahy iray nanosika moto. Ity faran'izay nirifatra ny tsoka avy hatrany raha nifanehatra tamin'ny polisy nanao ny fisafona. Fa tsy hijanona treto ny famitorana amin'ny fikaroana ny avian'ilay moto sy ny fikaroana ireo olona voalaza fa parapetsapetsa tamin'ny resaka alatra moto tahaka izao eny amin'ny faritra Andavamamba. Ankoatra izay, efa tsy lazaina intsony ankehitriny ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Tsikaritra mantsy fa tsy eto Andrenivohitra ihany no ahitana izay fa efa manerana any Madagasikara raha ny zava-misy no jerena. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika totosa ny sabotsy 20 Mey 2024 lasa teo ny fanamasinana ny fanambadiany Edena Elia namana mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra MBS sy Erlanja Todsoa Razafy Manatsoa tetsy amin'ny FJKM Imeritsy Afindra no nanamasinana ny fanambadiany izy roa nanaovany fanekena teo anatrehan'Andriamanitra. Ndeha hoarahantsika ny momban'izay. Ay ny malalako ary azy aho tononkirany Solomona faharoa ny 940. Izany no tenin'Andriamanitra nanorenana ny fanamasinana ny fanambadiany Edena Elia mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra MBS sy Lanja na Razafy Manatsoa Erlanja Todsoa tetsy amin'ny FJKM Imeritsy Afindra Ambohitrandrina. Nitarika ny fotoana ny mpitandrina Randrianarisaina Erlaza président synodaly synodapartany afovoany andrefana. Nanatotosa ny fanamasinana kosa ny mpitandrina Rajonarivony Samuel. Anisan'ny misongadina tamin'ny torteny nandritra ity fanamasinana ny mariazy Edena sy Lanja ity ny amin'ny hoe natao atrehana ny olana fa tsy natao andosirana. Eo anivon'ny tokantrano satria mahatoky an'Andriamanitra. Nanotrona izao fanamasinana ny fanambadiany Lanja sy Edena izao ny avy amin'ny MBS sy ny orinasa Tiko. Mirary tokantrano sambatra ho azy roa ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny fahitalavitra MBS.
mirary tokatrano sambatra ho an'ny Edena Elias Ilanja ny ekipa rehetra sy ny fianakaviam-ben'ny MBS. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao na aritra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra velomany tompoko.